dia toka somatsara manotra ny ty fotoam-pivavahana ity. Noho izany arabaina amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra, ary arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra ny tokantrano any izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na amin'ny alalan'ny Facebook, na amin'ny alalan'ny YouTube. Hoy izay mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, fahasoavana anampy fahasoavana ny fiainantsika ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity. Amen. Toa hivavaka avy hatrany isika ametraka ny fotoana rehetra. Tompo Andriamanitra tsy to. La izy hatrizay hatrizay.
ka ho mandrakizay omena vony anahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao ary hotahinao tokoa ane ty fotoam-pivavahana androany ity ka ny tsiraray avy aminay dia hita ny herin'Andriamanitra miasa eto ny marary ny sitrana ny manana olana voavonjy ary ny fiangonanao noho ny amin'ny Jesosy maty tompony azy fijaliana dia ho fiangonana voata misaotra Andriamanitra ny rano Jesosy ane fiarovana ho anay sady ho fandresena mihezinezina ho anay mandritra ty fotoam-pivavahana ity misaotra tompo halleloia amen ho toisantsika ary ny fampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira anankitelo mandroso ny mpitarika fidiarana tsika rehetra ao ka nompotompo amin'ny fona manontolo ianao tsy fombafomba na fahazarana amin'izao tsika mihira izao fa tena mihira amin'ny fonao rehetra mihitsy anao alefary ry mpitarika fidiarana Alleluia Alleluia manasanao ao andao tsika hitsangana andao tsika hideran'i Jesosy androany ny antony atondiako sy ny atondianao eto izao hanompo an'Andriamanitra tsika sady izany ve hanompo an' Jesosy tsika ka raha hanompo azy tsika dia izao andray valym-pity lehibe anao androany ho rakitra soatsika ty fotoan'androany ty ary anao marika tantaram-piainantsika ty androandroany ty satria izao isehon'ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao eto Jesosy androany dia izao topoy amin'ny fonao manontolo izy amin'izao fotoana izao dia atsangany ireo tananao anankiroa ireo atsangany ireo tananao ireo no ariana hideran'Andriamanitra no ariana hihetsika anome voninahitra an'Andriamanitra no ariana izy ireo ho fisehon'ny fahagagana maro sady izany dia mitongotra ao ampo ahetsena mbola afaka mihetsika mitongotra ao no arian'Andriamanitra io mba hanome voninahitra azy ankoa hidera azy ka izay rehetra ataonao izay rehetra toerana alehanao dia izao hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalanao sady izany ve dia izao hihetsika sika androany amin'ny alalan'ny dia efa pare sa tsy pare hihetsika sika androany dia izao hilatsaka aminao voninahitr'Andriamanitra hiseho aminao voninahitr'Andriamanitra pare sa tsy pare pare sa tsy pare pare sa tsy pare urakuraka man Jesosy halleluja dawar hihetsika fotsolotsika izao leman Jesosy ny tsara indrindra ao aminao
antany ny fiainana ny an-danitra manomboka ety antany ny fiainana ny an-danitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsara Jesosy sady zany ve no Jesosy Kristy tompo no ny fitiavany dia nidina tetỳ an-tany izy dia rehefa tonga tetỳ an-tany izy dia zao noentiny ny zavatra manahirana azy ianao. 4 taona lasa izay no nitranga niakatra tany an-danitra izy niakarany tany dia zao hanao marina antsika izay rehetra mino azy ka izay rehetra mino azy dia zao manana fiainana mandrakizay satria efa ao anatinao Jesosy. Araka ilay teny teo dia zao manomboka ety an-tany ny fiainana any an-danitra. Izany hoe tsika izao mitera dia tsy mitsatra fiderana io hatrany an-danitra any fiderana io. Tsika no arinao amin'izany dia amin'izao fotoana izao dia akipiny hoe masinofinao isaintsainy tsy avamiko na avy aminao na fahatsika tahaka an'izao fa no Jesosy Kristy tompo. Manana toerana tsara be tsika any an-danitra any tsy avy amintsika fa fahasoavana avy amin'ny Jesosy any. Ka andao tsika hidera fa mendrika an Jesosy, mendrika Jesosy, mendrika ny fiderana izy. No izy natoy izao antsika, no izy natoy izao antsika, natoy izao anao. Raha ny fiainanao taloha sy ny fiainanao amin'izao no jerena mbola fahasoavana ary ny amin'ny hoavy sy ny mandrakizay fa voaomany. Halleluja. Fitsaliako no nentinao mba hiaina fafana. Ataovy amin'ny fonao manontolo ny fiderana azy. Anao ny fiainako mandraky izay no iraiko ny atsarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripiterany ny anaranao. Mendrika ianao Jesosy, mendripiterany ny anaranao. Tonga zanak'Andriamanitra no Jesosy lasa zanak'Andriamanitra dia mpandovany teny fikasana, mpandovan'Andriamanitra, mpandovany toetran'Andriamanitra. Halleluja. Lasa nielatro nagagay ilay fitiavanao tsy aitoay. Fahasoavanao sy olany mandraky izay no iraiko ny atsarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripiterany ny anaranao. Mendrika ianao Jesosy, mendripiterany ny anaranao. Ambafiso an Jesosy ny fanoratenana ho azy mandrakizay ianao. Sambatra ianao, sambatra tsika novidiny sika nantsona Andriamanitra tsika dia lasa zanak'Andriamanitra tsika. Sarobidy be an Jesosy saosy ianao ho fiderana ny voninahiny isika.
fideranya Yanaranao no avidi zava-maneno amafiso ny fanoratenanao an Jesosy sambatra be mihitsy tsika satria novonjeny Jesosy ho fiderana ny voninahiny nafany tamin'ny ratsy nafany tamin'ny lozy fa nataony havoninainy isika ary diakapoka tamin'ny fanasitranana antsika neriny azy fijaliana fananganana ny fiainantsika ho amin'ny fahatsarana makany amin'ny fahatsarana tsy mitovy amin'izao tontolo izao Zosy ianao fa natsangany zanany natsangany mba ho fiderana ny voninahiny amafiso azy sambatra tsika manana anazy amafiso azy fa izy neriandro tompoitsika amin'ny andro rehetra iainantsika mandrakizay mandrakizay dia ho azo ny fiainantsika mandrakizay mandrakizay dia hanompo azy ankalaza sy mandrakarivisika ankalaza azy hanao ny fiainana iray eo Jesosy fananganana ny fiainantsika ny fahafatesan'i Jesosy iny dia izao mpandresitsika amin'izay rehetra ataontsika mpandresitsika n'aiza misy antsika eritreretiny amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy ianao toerana mahagaga eto tany mpandresy any an-dahatra efa mijenatsika ilay fandresena mahagaga ihany koa efa mijenatsika ilay valisoa mahagaga teranao izay raha eo mankalaza anao izay Jesosy eo mankalaza anao izay fane masina eto ny fanatrianao voninahitra ho anao voninahitra ho anao voninahitra ho anao ray voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao fane masina halleluja mendrika afatanana ianao me voninahitra Andriamanitra me voninahitra Jesosy
ireo voninahitra fany masina. Halleluja. Samiary makantoerana tompoko. Dia zao ny teniko a, raha tamin'ny fonao manontolo zao no nanaovanao n'izay fampolom-piderana niarantsika nanao teo zay a, faly Andriamanitra. Satria ny hitako anatin'ny Baiboly a, tao anatin'ny fiderana nanao hetsika famonjena magaga Andriamanitra. Zany no hitako tamin'ny andron-dry Josafata. Zany no hitako anaty Baiboly tamin'ny andron'ireo apôstôly. Ary satria tsy miova Andriamanitra, tiany be mihitsy ny fiderana ataon'ny olona azy, dia inoko fandray fahasoavany anao zany eto. Arao teka zay amainina zay. Asivorokoraka mafy be tompoko. Halleluja. Amen. Dia ity koa teneko aminareo, ho anareo izay vaovao sambany manaketo a, hoe tena ohatrany ve le fisehoan'le fitoam-pivavahana misy rakoraka tabataba be ohatr' zany. Eny tompoko, eo amin'izay misy an' Jesosy dia misy hafaliana, misy fanantenana, ka zay faliana izay ny manery antsika mba hitehaka io rakoraka. Fa raha ohatra ka Jesosy maty mbola ho pasana ny teto, dia inona moa ny mahafaly amin'izany? Tsisy mahafaly, tsisy fanerena mba hifaly, fa velona Jesosy. Rary ny raha hiteka ho azy isika, rary ny raha hiteka fara zay mafy ho azy isika. Amen, amen. Eny tompoko, amin'izao fotoan'izao aza dia andeontsika hiroso hitondra ny fanatitra. Efa mba nanomana ve ianao? Tahaka ny ahoana amin'ny fanomananao amin'ny mahafiangonana antsika atokany mandrakarivany ampahafolokareny. Amen. Zao ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray zay. Mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny fiangonana namantsika rahavavy, fiangonana zokona, hoy izy tamin'ny mpiangona tao aminy. Ny fiangonana tsy maintsy mandohetra, dia hoe etra ahoana? Ny ampahafolokarenanao izy izy a, noetra tsy maintsy alohanao. Ny ampahafolokarenanao noetra tsy maintsy alohanao ao amin'ny Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nieritreritra zany teniny zany a, dia hoe tena marina ny teniny a. Dia izay matoka ny fiangonanay izy izy a, tsy nampianarana zany fa iny, fa miaina amin'ny fiainana tahaka izany ankehitriny. Mampaherika mieritreritra zany ka ianao aloavy izay ankaisara ho ankaisara, izay ho an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Eto ny ampahafolokarena, eto zany fa lalam-pitahina ho antsika fiangonana zany tompoko. Dia rehefa avy eo moa nrakitra fanaontsika mahazatra, dia tatazana eny toerana ihany. Andeontsika mbola hiterana tompo dia mandroso ianareo. Dia ity azadino a, misy boaty zay eo anoloanao. Io zany natokantsika ho fanohanana ny émissiontsika na amin'ny télévision na amin'ny radio. Indrandray izy io adinontsika, kanefa tsy tokony adinoana, fa zay mba misy any aminao na kely azy, dia ento ho fandraisanao anjara mikasika amin'ny émissiontsika. Andao ary a, anao hira anankiray sika, dia angatantsika zay eny toerana androso ety anoloana hitondra ny ampafolony zay ny tahin'Andriamanitra antsika. If Tava needs a
mahitanao, tiako loatra ianao satria ianao dia foko atolotroanao, tonga aminay ny fanjakanao, iaraka aminao mandraky Hosanna, Hosanna, Hosanna minha vitinha. Hosanna, Hosanna, Hosanna minha vitinha. Hosanna minha vitinha. Hosanna minha vitinha. Dá um mendiga bonita na terra. raha isika ho zava-dehibe izay fahafahantsika nitondra ny fanatitra teo. Ataovy tena fiainana mahazatra anao kanefa fiainana arano finoana ny fitondrana ny fanatitra isiky ny fotoam-pivavahana ataontsika. Tsy mba diso ny voalazan'ny baiboly fa lalam-pitahinao antsika izany amin'ny lafin-javatra maro. Amen na? Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa iomakomana andre ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia omby baiboly, haina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tena mitondra zavatra lehibe tsy takatra saina maneritreritra ny tenin'Andriamanitra rehefa inoana, rehefa raisina, indrindra rehefa iainana mihitsy. Tena tsy takatra saina engany ka ho tsapantsika fiangonana amin'ity androandroany ity ny famarinana izany rehetra izany. Alleloia. Andaontsika hanao hira anankiray, hira etsika miankohaka mioditra eo anatrehan'Andriamanitra. Aorinan'izay dia ho ambara amintsika ny tenin'Andriamanitra izay sahaza ho antsika amin'ity androandroany ity.
teninao zay ka dia mitenena ianao mitenena ianao ka hoaina ho an'izay mandray ny teninao zay ambara eto ary ho fahasalamana ho an'izay marary fitahiana ho an'ny tsiraray avy misaotra tompo amen maka toeranareo sokafa ny baiboly Joshua toko voalohany vakina ny andininy fa valo sy ny andininy fa sivy Joshua toko voalohany ny andininy fa valo sy ny fa sivy no vakina amin'ny anaran'i Jesosy toy zao no voasoratra aoka tsy ala mivavanao ry fiangonana ry fiandrodra kely ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro amanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra io ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambinina andininy fa sivy tsy efa nandidy anao va ao ko mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao andao arantsika teka zay amen nataontsika izay vakiny andray ny bokin'ny Luka toko 5 dia ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 9 ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona marsoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azandrano fa Simona namalaka nanao hoe tompoko nandritry ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nazo na inona kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato andininy fa 9 ary rehefa nataon'izany dia nahazo azandrano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony ho fisaorantsika Andriamanitra dia mbola hitehaka indray tsika rehetra raha mbola misy mafino zany tehako dia ataovy tompoko amen hoy aho aminareo fiangonana tonga manarika an'ity fotoam-pivavahana ity eno tsara ty tena ataoko ity aoko fatatsika rehetra tonga eto amin'ity androandroany ity fa miankina amin'ny teny voasoratra ato anatyity baiboly ity no avintsika rehetra miankina amin'ny teny voasoratra ato anatyity baiboly ity no avintsika rehetra zay voasoratra dia voasoratra rehefa misy fanapa-kevitra raisin'Andriamanitra dia jereny inona voasoratra ao inona voalaza ao dia iny no andraisin'Andriamanitra fanapa-kevitra ny amintsika ohatra amin'izany miankina amin'ny teny voalaza ato anatyity baiboly ity ny anekenanao tonga eto hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahazo makany amin'ilay toerana efa namboarin'i Jesosy ianao na sia rahatrizay ka mandao an'ity tany ity ny teny ato anatyity baiboly ity no manapaka ny fiainantsika ray manontolo
miteny an'izany matsy aho satria matsiaro ny teny nataon Jesosy. Ndray mandeha Jesosy a dia ny teny tahaka izao. Eno tsara ny teniko Jesosy, eno tsara izao zavatra ambarako aminareo izao, dia liana sofin'ny olona, liana sofin'ny olona. Inona moa zany teny ho ambaran'i Jesosy zany? Ino zany teny olazain'i Jesosy zany? Dia zao ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 io teny io. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko miditra amin'ny fanjakany lanitra. Tiako be ianareo manao aho tompo, hoe tompoko, isika ny miezitra tompoko, isika miezitra tompoko. Tiako be zany ho Jesosy. Fa izao tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tsy izay rehetra manao ny tena no mpivavaka, tsy izay rehetra manao ny tena no kristianina no mahazo miditra ao amin'ny fanjakany lanitra na ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zay manao sitrapony raiky zay ny an-danitra ihany. Tena mampieritreritra be nge zany teny zany. Zany hoe ho avy ny fotoana, ho avy ny andro. Marobe amin'ireo mpivavaka, marobe amin'ireo kristianina no diso fanantenana tokoa. Manantena hoe hiditra amin'ny fanjakany lanitra izy, kanjo fandavana no mahazo azy, satria zao no toy n'ilay teny nataon'i Jesosy. Isy aminareo izy izy, ary maro aminareo no ijoro vavolombelona, hitantarany fiainana hoe za zao tompo efa namoaka demonia tamin'ny anaranao. Tena efa nataony tokoa zany. Za zao efa naminany tamin'ny anaranao. Tena efa nataony tokoa zany. Za zao efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao. Tena efa nataony tokoa zany. Kanefa zao ny tena nataon'i Jesosy. Tsy fantatra anareo na fitaiza na fitaiza. Tsy fantatra ianareo na fitaiza na fitaiza. Miala amiko. Lasa ianareo mpanao meloka. Tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Inona ny antony zany? Satria rehefa nijery ny toetranao Andriamanitra, nijery ny toem-panahinao Andriamanitra, nijery ny tena fiampiainanao amin'ny akaben'Andriamanitra, dia nalainy ny teny zay efa voalaza ato anaty baiboly ity, entina hitsarana anao. Ahoana ny voasoratra? Mazava ny voasoratra. Noho zany ekena midiranao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy. Na ihany koa hoe sia tsy mahazo miditra ao an-danitra ianao, tsy mahazo miditra ao fanjakan'Andriamanitra ianao, satria zao ny antony, zao no voasoratra. Ry havano, tena mampieritreritra be mihitsy zany tantarako aminareo zany, hoe miankina amin'ny teny rehetra voasoratra ao anaty baiboly ity, miany ekena anao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha kristiana anao, hoe ekena mahazo miditra ao fanjakan'Andriamanitra na tsy ekena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mitovy amin'izany ihany koa eo amin'ny lafin'ny maha olombelona, eo amin'ny lafin'ny fiainantsika mandritry ny fahavelomantsika eto ambony tany ity. Miankina amin'ny teny voasoratra ao anaty baiboly ity ny hoe ho tahina tokoa ve ianao sa tsia? Atao mahomby amin'ny zavatra ataonao ve ianao sa tsia? Atao mandresy ve ianao sa tsia? Miankina amin'izay voasoratra ato. Miankina amin'izay voasoratra ato. No zany indrindra mijoro eto anatrianareo aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra mitotra zao afatra izao. Raha tiantsika fiangonana tianao manokana manarika ty fotoam-pivavahana ity, ny eo ekena hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy rahatrizay. Raha tianao ny anana antoka ny hotongana, na ihany koa hoe raha tianao ny atsapa n'ilay fiainana hoe tahian'Andriamanitra ara-baky teny mandritra fahavelomana eto ambony tany zao, dia tsotra ihany mino ny teny voasoratra ato anaty baiboly ity ianao. Ho teny tena marina. Mino fa teny velona ny teny voalaza ty voasoratra ato anaty baiboly ity. Mino fa teny mahavelona ihany koa ny teny
voasoratra ato anatyity baiboly ity ary akeo amin'ny finoana ny voasoratra rehetra ato ka ankatoavy ampiaro eo amin'ny fiainanao. Amen. Fa raha sanatria ka misy devoly mandrebireby ny sainao, mandrebireby ny fonao malohana ny teny voasoratra ao anatyity baiboly ity, ry havanao mijoroa ianao ho an'Andriamanitra. Tsy ny teny devoly no anokolananao sofina, ka zany indray no ekenao sakatoavinao tahaka ny nataony Adama sy Eva sanatria. Fa mijoroa ianao ary toery ny devoly, toery mihitsy izy, asavy mandeha izy. Amen. Amen. Mosesy manokana dia natsapa ny famarinana zany, tena natsapa mihitsy ny famarinany nambarako taminareo teo. Zany no antony natonga Mosesy nanafatrafatra ny Josoa, nanafatrafatra ny Josoa izy, satria Josoa mantsy no lay lehilahy voatendrin'Andriamanitra sy vosotr'Andriamanitra mba andimby an'ny Mosesy hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondradroa sy tantely. Josoa no voatendry vosotra ho amin'izany. Marina fa efa feno fanampahendrena Josoa taorina ny fametra Mosesy tanana teo aminy. Marina tokoa fa ny fametra tanana tao am-palompon'Andriamanitra io dia tena misy zava-miafina ao ambadika ao, satria Andriamanitra manakoriana ny hery magaga amin'ny alalan'ny tanam-palompon'Andriamanitra petraka aminao iny. Raha marary zao ianao ka metra amin'ny palompon'Andriamanitra tanana, dia mandefa ny herin'Andriamanitra ikoriana amin'ny tanam-palompon'Andriamanitra iny hitondra fanasitranana ho anao. Raha manana olana ianao ka metra amin'ny palompon'Andriamanitra tanana, dia mandefa ny herin'Andriamanitra ikoriana amin'ny alalan'ny amin'ny tanam-palompon'Andriamanitra iny hitondra vahaolana ho anao. Tena misy zava-miafina finosiny fametram-palompon'Andriamanitra tanana. Ka Josoa rehefa voatendrin'Andriamanitra, vosotr'Andriamanitra hoe ianao no hitondra ny zanak'Israely andimby an'ny Mosesy mpanompoko hampandova azy an'ilay tany tondradroa sy tantely, dia no fianoana fanampahindrena izy taoriana ny fametra Mosesy tanana. Ianao tsara ke ny voasoratra ao amin'ny boky Deutéronomie toko fa 4:30, Deutéronomie toko fa 4:30 dia vakitsika ny 5. Ianao tsara voasoratra Deutéronomie toko fa 4:30 dia vakitsika eo amin'ny 5. Zao ny voasoratra. Ary Josoa zanaky Nona dia feno fanampahindrena fa efa nametrahany Mosesy tanana izy, dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao arak'izay nandidiny Jehovah azy. Ary Josoa zanaky Nona dia feno fanampahindrena fa efa nametrahany Mosesy tanana izy. Feno fanampahindrena, misy fahasoavana lehibe mihoatra noho zany ve ry havana malala. Kanefa hoia na dia zany azy tsapany Mosesy hoe mbola zava-dehibe tokony hanaraka zany fanampahindreny zany, ny fanekena ny teny, ny finoana ny teny, ny fankatoavana ny teny, ny fampiarana ny voasoratra rehetra ao anatin'ny bokyny lalàna. Zay nge tenin'ny Josoa, tenin'ny Mosesy tamin'ny Josoa toko 1:15 averiko vakina ilay teny. Aoka tsy ala ny vavanao ity boky lalàna ity. Mafiso kely, na dia efa nametrako tanana ranao ka nahazo fanampahindreny. Aoka tsy ala ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsainao andro aman'alina. Eny, na dia efa nametrako tanana ranao ka nahazo ny fanampahindreny. Aoka tsy ala ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsainao andro aman'alina. Hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady aminana. Ry havanao, mazava be mihitsy ny
fampianarany ety Mosesy. Ka tsy ala vavanao ty boky lalàna ity. Zany hoe satria efa voaositra sy voatendry ho mpitarika zanak'Israely anao, donc hitanisa ny tenin'Andriamanitra foana ny vavanao. Indrindrindrindra ka hoe tojo olana tapoka anao, tojo fahasairana tapoka, tojo atapoka, dia ampiasao ny vavanao hitanisa ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ala vavanao ny teny voasoratra ao anaty boky lalàna ity. Jesosy Kristy zao dia nampiasa an'izany izy. Ary tsika fiangonana tonga eto ihany koa dia natao hiaina ny fiainana tahaka izany. Ampiasa ny teny voasoratra ato anaty Baiboly ity. Mikasany amin'i Jesosy ohatra, voalaza ao boky Matthieu 4 any boky Lioka ihany koa mbola ahitana izany tantara izany. Rehefa tonga teo anatrehany Jesosy devolim-pakafanahy, tena nampiasa ny heriny akafanahy Jesosy, amitaka an Jesosy. Inona ho ianao nataon Jesosy? Hoy izy, voasoratra hoe. Tena ampiasainy le tenin'Andriamanitra. Voasoratra hoe, tena ampiasainy le tenin'Andriamanitra. Voasoratra hoe, tena ampiasainy le tenin'Andriamanitra, izay napetrany tao ambavany. Vokatra izany tsy navita mission tamin'ny devoly, dia hoy ny Baiboly hoe dia nandao azy ny devoly. Nandao azy ny devoly. Dia ilaina mihitsy Josoa manana fiainana tahaka izany. Raha hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra-drony sy tantely. Dia tsika fiangonana kristiana ihany koa ilaina manana fiainana tahaka izany. Manana ny tenin'Andriamanitra iorenany isan'andro isan'andro. Izany nge no antony mahatonga antsika ampahirezina, amporosiana mba hamaky Baiboly. Inona moa ny teny afaka apetraka ao ambavanao raha ohatra ka ianao kristiana tsy mba mamaky Baiboly, kristiana tsy mba mandinika ny voalazan'ny Baiboly? Inona ny teny ampiasainao? Inona ny teny holazainao? Raha sanatria ka tojo ady tokoa ianao na tojo zavatra sarotra, tojo atakina devoly, inona ny ampiasainao? Pitrapitra fotsiny ve ianao? Fa kiviana ve no mety ho ako izany aminao? Fa raha tiantsika ny tena anehoan'Andriamanitra voninahiny, tena hita ny herin'Andriamanitra miasa, dia aoka tsy ala amin'ny vavanao ihany koa ny bokin'ity, ny teny voasoratra ao anatin'ity boky ity. Amen. Amy ohatra zao, tsy amposinao, tojo olana tapoka ianao, tojo atapoka ianao, izany ke zavatra mety mitrangy. Ny fiaina eto ambony tany ity dia ahitana fisehoan-javatra tahaka izany. Dia inona no ataonao? Hipitrapitra avy ianao, anao fakiviana avy ianao. Fa raha tianao nahita voninahitr'Andriamanitra, dia ampiasao izay teny voasoratra ao anatin'ity Baiboly ity. Inavy ireo teny ireo? Ohatra, voasoratra hoe isaorana ny Andriamanitra izay nanome fandresena ay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Voasoratra hoe isaorana ny Andriamanitra izay nanome fandresena ay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mampiasa teny tahaka izany ianao. Fa rehefa izay mihitsy ny fiainanao, izany foana ny fiainanao, riavanao, anao hetsika lehibe Andriamanitra hitondra famonjena mahagaga eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Aoka tsy ala ny vavanao ny voasoratra ao anatin'ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro amanalina ary tandremo sy ankatoavy zany hoy Mosesy. Fa raha manao izany ianao ry Josoa, raha manao izany ianareo ry fiangonana ry fiandrona kely, dia voalaza amin'ny 5, ho lavrary ny lalanao. Aminà ianao, tena ho avan'Andriamanitra ianao ka hivoaka mpandresy mandrakariva. Amen. Amen. Andao ke veritsika vakina voasoratra Josoa 2:9-5.
aoka tsy ala vavanao ty bokyny lalàny ity ry josoa sy anareo fiangonareo fiandrora kely fa saitsainao andro manal hitandremanao hanao arak'izay voasoratra eo ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambininy tsy efa nandidy anao va ao ko mahireza sy matanjah asa matahotra na vatom-po mihitsy anao na inonino zava-misy eto ambony tany fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra aleanao na ianatsimo na ianavaratra halleloia halleloia ataontsika boliteka mafy an'Andriamanitra ihany tompoko ataovy mafy ny tehaka ao ataovy mafy be mihitsy ny tehaka ao Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay satsy zany ve satsy zany ve amen mahalona so famponao an'Andriamanitra izao dia aoka anatena fahasoavana be foana ianao ka ny lalany hitondranao amin'izany dia ny fanekenao andray ny teny rehetra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity andray an'izany teny zany ka hipetraka ao am-bavanao mandavataona ary isaintsaina mandrakariva an'izany teny zany mandritry ny fivanianana eto ambonin'ny tany halleloia halleloia eto a dia mitantara aminareo a fa tena marina be ngeriavana ny teny voalaza ao anatyity baiboly ity e marina be ary tanteraka foana tsy maintsy tanteraka hatrany hatrany tsy misy masakana zany tsy ho tanteraka zao ny lazainy ao amin'ny Nomery 3:20 Andriamanitra tsy mba olombelona kandaingy Andriamanitra tsy mba olombelona kaneniny moa efa nilaza va izy ka tsy hoe faina ary efa niteny va izy ka tsy ho toviny zany io Andriamanitra io rehefa niteny izy ka voasoratra ao anatyity baiboly ity le teny tsy maintsy efaina tsy maintsy toviny tsy maintsy tanterahana marina zany teny ambarako zany ry havana manamafy an'izany ny anjely ahoana ny anjely amin'ny Luka 1:7 fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra halleloia halleloia amen ho fisoratsika an'Andriamanitra tompoko dia atao mbola hiteka faran'izay maro dia maro isika raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany Jesosy Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay satsy zany ve satsy zany ve misy tantara anankiray ty tantarako aminareo mikasika ny tantarany Zakaria sy Elizabeta vadiny izy mivady reo a dia voalaza fa olo-marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra tena misy mihitsy zany atao hoe eo mason'Andriamanitra tena olo-marina tena mahitsy ny rariko itsika rehetrarehetra manaraka ity fotoana ity dia tsy ho titre fotsiny hoe kristianina na mpivavaka fa engany zato isan-jato amintsika na dia nareo samby voatoka eto azy Andriamanitra ny ahita fa raha misy olo-marina sy mahitsy dia ianao isika rehetra amen ka na inona zavatra mety hoe tonga olonaontsika dia engany ka hijoro sy hitoetra foantsika hoe olona marina sy mahitsy dia anisan'ny faniriana izy mivady tamin'izany fotoana zany dia ny mba hazo taranaka ary tena nitondra mambavaka mihitsy izy mivady mba ho tanteraka amin'ny faniriana azo taranaka kanjo nandeha ny vola nandeha ny taona antitra ihany zareo fa tsy tonga ilay nandrasana tsy tonga ilay taranaka nantenaina fa na dia zany ary ny zava-nisy a tsy mba tahaka ny olona sasany amin'izao vaninandro zao hoe nivadika tamin'Andriamanitra niala tamin'Andriamanitra
tsy vitsaka ny mpino kristiana na mpivavaka no rehefa tsy azo nilay nentina mambavaka tsy tanteraka ilay zavatra niriny iny amitranga miemotra izy e verin-dalana izy e fa ono aravavy efa elaela telo volana efa bolana zao ianao tsy tokony vavaka e fa naninona inona moa zany ny vavako fa zary tsy omen'Andriamanitra valimbavaka zary tsy nahazo ny zavatra niriko zary diso fanantenana tamin'io Andriamanitra io raha tena ty avy e izy tsy niaino aho tsy namaly aho tsy nomeny ve nangatahako tsy hitako inona ny atony vavahako tanao ohatr'izany zany a fisainan'ny olona amin'izao vaninandro zao fa Zakaria sy Elisabeta kosa tsy mba tak'izany tsy mba tak'izany toetro marina sy mahitsy teo anaty Andriamanitra mandrakariva izy ary tsy niala tamin'Andriamanitra ka amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ianareo fiangonana mba ho tonga tak'izany ny toetra anareo sy ny te-panahinareo tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy falompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao dia ity amin'izay le tiako tantaraina ay ty Andriamanitra ity rano marina zay voasoratra ao anatyity baiboly ity dia marina sy tanteraka daholo tena miteny amintsika olombelona tokoa Andriamanitra inona zava-nisy hatrany am-boaloha dia efa niainy mivavaka nataon'ny Zakaria sy Elisabeta Andriamanitra fa saingy hoe nanana ny fotoana ny Andriamanitra ary nandray io fotoanan'Andriamanitra io no tsy azony olona onona loatra ny famarinana na ihany koa hoe tsy andro ny olona ny fotoanan'Andriamanitra aza mba isan'ny olona tak'izany ianao aza mba isan'ny olona tak'izany ianao enina dia mitaredretra aza izy dia ahoana ny mpanosalama andrasako ihany ianao amen tamin'ny fotoana tsy napozina azy raha mbola nanao asa fisoroana indrindra Zakaria satria anjarany torony ny manao asa fisoroana toka tapoka teo anatreny ilay anjely zao no Gabriela ilay voatendrin'Andriamanitra hitondra ny afatra ho anareo zanak'olombelona aza matahotra Zakaria satria tebiteby tapoka Zakaria hoe nahita anjely marina sanatria ve foaty aza matahotra Zakaria tonga eto aminao aho ilaza vaovao mahafaly aminao ry Zakaria efa noenona ny fangatanareo mivady indro Elisabeta vadinao hito hoe jaza ary ny anaran'izany zaza ho ateraka izany zaza lahy izy io ny anarany dia ataonao hoe John hatramin'ny anara dia efa voman'Andriamanitra engeny ka ho anareo manan-janaka mba andreo feon'Andriamanitra hoe ataovy hoe zao ny anaran'ny zanakao na zao ny anaran'ny zanakao ohatra hoe Beatrice engany ka mba ilaza aminao ny anaran'ny zanakao Andriamanitra dia Zakaria kosa tamin'io teo mba nahitana hoe voadohana kely Zakaria somary nisy fisalasalana teo aminy azafady ahoana fantarako fa marina zany teninao zany efa anjely zao ny tonga ao anatrehanao ao amin'ilay asa fisoroana tsy misy mahazo mihitra aho fa tsy ny anjely ihany akoatra ny Zakaria mpanao asa fisoroana kanefa dia mbola salasala izy ahoana no afantarako fa marina zany teninao zany fa iny ty ataonao Zakaria zao zay efa mitantara taminao hoe zao no anjely Gabriel zany no miteny aminao dia mbola irorosany ianao mbola isalasala ianao afatra avany amin'ny tompo no entiko ho anao zao zany mivalin'ny tsy finoana homona ianao mandra-patoka ny fotoan-dehibe io homona ianao ry havanao tena mino zay voalaso anaty ty baiboly ity ianao fa ny Andriamanitra ao raha resaka vavaka efa niaino anao izy ary efa nanendry andro nanendry fotoana izy amaliana vavaka anao ianao no rebirebeny devolo mba tsy haharitra tsy haritra hiandry ny valimbavaka fa raha voasoratra efa vomanany ny valimbavaka raha io vavaka aminao aho mampanomponao ahy afangahany no fatiatarany valimbavaka ho andreto fiangonana andreto
afangany fatantarany valabavaka ho andreto fiangonandreto. Halleloia. Raha io efa totratsodrano ho an'ny fiangonanao ao tamin'ny fiandohan'ny taona. Vavaka aminao ao Andriamanitra amin'ity 3 volana voalohany ity, efa lasa ny janvier, efa manitsaka ny volana février zahay ary hiditra ny volana marsa. Raha io asehoany voninahitrao afangano zay tokony efomena ty fiangonana ity, zay mindy aokiteka mafy be izy. Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Amen. Dia rehefa tonga ny fotoan'andro tanteraka somatsara nilay tenina marany anjely hoe efa nioenona ny vavaka nataonareo mivady ry Zakaria hitoejaza Elisabeta vadinao, hiteraka zazalahy izy ary ny anarana ataonao hoe Jauna. Ary tsy vitan'izay fa olona hiavaka eto ambony tany io zanaka la naterako io. Tanteraka izy taty aoriana. Halleluia. Misaotra n'Andriamanitra isika fa zany io Andriamanitra ivavantsika io. Ohatra anankiray faharoa ihany koa dia ity. Ilay nivakina terem-boalohany liko toko fadimy, ahitana tantara Petera sy ireo ekipa niara-niasa taminy. Indray andro tokoa nanarato Petera sy ireo namany. Dia tena mba niasa, tena mba niasa fa ndrisy nandamoka ny asa nataony tamin'ity indray mandeha ity. Niasa nandritry ny alina fa tsy nazo na inona inona. Tena hoe nandamoka ny nataony. Kivy tanteraka Petera sy ireo namany. Hainao na kivy azy? Normal satria ianao ve nandritry ny alina ray manontolo no niasa nanarato dia tsy nazo na inona inona. Averina fa moramora moa niady atrehana amin'izany. Ianao dia ody ary mivady aman-janakao tsy hitondra na inona inona. Everina tsy mampametraka fantaniana ve zany? Madama amin'ny Petera hoe ory Petera, so dia mba mivily lalana ianareo fa tsy nanarato hoe. Tena nanarato zay ry Seria. Andananga an-tany io John, Jacob. Manao complice ihany ianareo hoe mody hoe antany fa so dia tsy niasa ary ianareo tamin'ny alina teo. Tena niasa ry madama. Tena tanao fa ady. Kanjo tao anatin'ny fakiviny nangorona ny arato iny Petera sy ireo namany. Ino avany Jesosy Kristy miaraka amin'ireo olona be dia be. Vao maraina tena mampahery be mieritreritra an'izany. Vao maraina matetika matsy vao maraina zany tsy tokony nisy olona be dia be anaraka an'i Jesosy. Fa ireo olona manaraka Jesosy ireo dia efa nahita maso fa ity no ilay Mesia, ity no ilay Kristy, ity ilay mpamonjy, ity ilay mpanafakakany, ity ilay vahaolana ho ahy. Amin'ny atoandro tonga be dia be ny olona eny hatramin'ny hariva tokony efa andehanana mody ary mbola be dia be ny olona niaraka tamin'i Jesosy. Ry havanao, tiako ianareo ahafantatra hoe iza moa Jesosy. Iza moa Jesosy ary aza mba miala aminy mihitsy ianareo, aza mba mivadika aminy ianareo. Araka ny tonkira fanaontsika rehefa mihira eto dia hoe hatramin'ny farany anao zahay. Sady zany ve? Dia tonga teo rehetreny Petera Jesosy. Efa hainy Jesosy mihitsy ho kivy ity lehilahy ity. Fa isaorany Andriamanitra fa Jesosy aiko tsy andaniny efa mahafantatra vahaolana ho azy. Ianao nge raha tena pino hoe, raha tena kristianina, raha tena mandray ny tenin'Andriamanitra ho teny velona, ho teny mamelona, ho teny tsy miova malisa an'io ary mandrakizay, dia fantatr'Andriamanitra ny vahaolana ho anao. Efa fantany, mandalo olana anao fantany, fa fantany miaraka amin'izay ihany koa ny vahaolana natokan'Andriamanitra ho anao. Amen. Amen. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, Petera, zao makanisa no eny amin'ny lalindalina dia tsy pazo ny aratonareo azahoana azan-drano. Dia raha vao nandre zany Petera dia zay ilay maha olona ny olona aloha mitondra fialan-tsiny teo izy. Azafady tompoko, izay nge efa mpanarato hatramin'ny ely.
zanakomby tsy ampianarina milomano hoe ainay tsara mihitsy fa matosy tsy nahazo dia mangatsika loatra ny rano dia niletika any ambanibe ny trondro dia tsy azo ny arato na nazava teo Petera kanjo tokasaina tamiko izy oay fa izy moa tia miteny amiko ity izy tia miresaka amiko ity izy tia mamebaiko ahy ity no ilay Mesia ity no ilay Kristy dia zao ny tenina avy eo kanefa no ny teninao dia latsakian'ny arato kanefa no ny teninao dia latsakian'ny arato dia lasa izy naka ny lakana niaraka tamin'ilay arato tonga dia mivoizy n'ilay lakana dia kena ampovoan'ny ranomasina gaga ireo namana sady nitazan-davitra ohatray fa ndeha hoe izy nga Petera iny fa ahoana iny izy iny izy Petera fa ndeha hoe izy Petera amin'izany mamoy ihany izy miverena ny Petera mamoy ihany izy andeha hoe voambony tena tsy Petera ny arato rehefa sitominy avy eo tsy hizaka ny sitomina tompoko satria be dia be mihitsy ny trondro azo ny tamin'izay fotoana izay be dia be fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny aloka ny vavan'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba olona kandainga Andriamanitra tsy mba olombelona kanenina moa efa nilaza vaisika tsy ho efaina efa teny vaisika tsy ho tovina dia rehefa hita Petera fa tena tsy vita samirery ny sarika le arato John Jacob avianareo ety retsy mbola mianana ihany ianareo ve zany teko zany e sitsika teo izy ianareo ve zany teko zany e andoro zala fa oatra miantso Petera nentina ko ny lakana anankiray fa ahoana tonga teo amin'ny toerana isan'ny Petera feno trondro ny arato tsy zaka sitominy dia sitominy zareo efa nisy rovotra ny arato noho le betsan'ny trondro tao anatiny dia sitomina ihany no fenona tompoko ny lakana anankiroa feno ziny efa saika niletika ho ny baiboly zay zany no herin'ilay teny zay nakatoavina zay ninona zay nampiarina halleloia riavanao aoka tsy ala mivavanao ny teny voasoratra rehetra ato anaty ity boky ny lalàna ity ato anaty ity baiboly ity aoka ho saintsaininao andro amanalina izany fa rehefa zay ny fiainanao azo antoka fa Andriamanitra hitondranao any amin'ilay fiainana mandrakizay azo antoka fa Andriamanitra hiaianao hitsitranao mandritry zao fahavelomanao eto ambony tany zao ary amin'izany dia ho lavorary ny dianao ambinina ny alenao rehetra ary ho ihany koa ny voalaza Mosesy arombanao Jehovah Andriamanitrao asioteka farazay mabe tokoa halleloia dia zao zany no amaranako ny afatra tiavo ny baiboly tena tiavo ny baiboly vakio ny baiboly ary isika ny mamaky anao ka mahita fa misy teny spesialy nataon'Andriamanitra ho anao asio marika iny dia miazay ianao ametraka ny teny iny ao am-bavanao ary saintsaina andro amanalina dia mino ianao fa ny teny voasoratra ato anaty ity baiboly ity dia marina tsy maintsy tanteraka ary zany no oka anosika anao ampiatra zany hoe ankatoa an'ilay teny mandritry ny androm-piainanao rehetra fa ho hitanao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra avy any an-danitra halleloia Andriamanitra ane miendra fo amintsika rehetra ary ho araka izany ane fiainantsika amin'izao fahavelomantsika eto ambony tany zao riavana andeontsika hivavaka voalohany misaotra an'Andriamanitra aloha fa tena tiantsika izy faharoa misaotra an'Andriamanitra satria manana ny teny voasoratra ao anaty ity baiboly ity isika ho teny nataon'Andriamanitra
ka ianao tsika fa marina ary tsy maintsy tanteraka isotra n'Andriamanitra ny amin'izany itsika dia anomboka anao fampiarantsika eo mpivavahana ianao ka misy zavatra tsaroanao dia eo mpivavahana tonga dia miteny voasoratra hoe zao saintsaina ihany koa le tenin'Andriamanitra fa ho hitanao fa ombanao ny tompo andao hivavaka daholo tsika rehetra eo mpipetrana ihany samy manokatra mivavana samy milobava samy miteny ataovy zava-dehibe ny vavaka iarahantsika manao samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy misaotra n'Andriamanitra samy mivavaka izy misaotra n'Andriamanitra dia manao fa fampiarana lazao amin'izay mety hoe maneningela saina sy fonao hoe voasoratra hoe dia tanisao le tenin'Andriamanitra saintsaina ihany koa le tenin'Andriamanitra zay efa nomenanao zay efa nomen'Andriamanitra anao zay efa napetraka Andriamanitra ao am-ponao matoky fa raha mandeha araka izany ianao dia ho lavorary ny lalanao ho ambinina ny alianao ary ombanao tokoa ny Andriamanitra ao halleluia 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 misotranao Andriamanitra misotranao 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 Andriamanitra misotranao 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 halleluia 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 amen 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 halleluia halleluia tirainy ianao ankalazainy ianao miamboninahitra ianao halleluia 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 amen 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 halleluia 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 amen 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 misaotra 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 tompo mankalaza rylay tsy toa omemboninahitra mandrakizay ianao halleluia 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 amen 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 halleluia halleluia toy izany ny vavaka izay rehetra ty alohana kosa anao iry ny tenao Jehovah ray mahery anao iry amin'ny fona izahay ary amangy anareo ny mifanay masina ao anaty zany hira zany toizy ny vavaka ao toizy ny vavaka ao Rasa di mampairi
antsika dia fa afaka mira ndray isika eny toerana afaka mira miaraka amina ety anoloana ety anareo soraty re velona ao anaty soraty re velona ao anaty itondraina vava itanany venona tsy ho faty kakato nididina bufunaina sakafo tokony tenina ranonaina sakafo tokony tenina no teny tsy mba maty maritra mandrakiza bufunaina sakafo tokony tenina ranonaina sakafo tokony tenina no teny tsy mba maty maritra mandrakiza misaotra Andriamanitra misaotra noho ny fahasoavana lehibe sy ny famindraponao indro anao no Andriamanitra zay efa nanome ny teninao voarakitra ao anatin'io baiboly io ho teny velona ho teny mahavelona ho fiainana ho anay mino voasoratra ao zahay ary ianao kosa no hanamarina izany eo aminay mandritry ny androm-pahavelomanay misaotra tompo makasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen dao hiteka mafy antompo isika dia zao a andaontsika mbola anao hira anankiroa aloha iravoravony sy faliana eo anatrehan'ny tompo fa tsara amintsika Andriamanitra nasiny ny teniny ho fitazainantsika fitarianantsika amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetra epitsakanana hira anankiroa tiany faliana no iarantsika manao tompoko nao tsika hideran'i Jesosy a hideran'i Jesosy tsika androany a izy ilay Andriamanitra ny voninahitra ary ny teny rehefa miasa dia feny voninahitra eo amin'ny fiainantsika sady izany ve nao tsika hideran'i Tompo Sandra tarovaravara fagolo voainy vavadiny vazantany navaratra ilazako hoe avoaye lazaiko amin'ny any atsimo aza tazona ambarako amin'ny fahefany tonongo amin'ny fanahy manenesa rehefa na ilazako hoe avoaye lazaiko amin'ny antsinanana za tazona Fawavi lai panzan tumpun faefan tumpun fanzakan ize Ize yenze sosunu ize lai panzakan funinaija Ize yenze sosunu ize lai panzakan funinaija Ize yenze sosunu ize lai panzakan funinaija Ize yenze sosunu ize lai panzakan funinaija
izany raha tarovaravarana fagol voainy vavadiny vazantany an'Andriamanitra an-tany somponina hoe tamboniny ranomasina nanaovany azy andeha sika hiakatra trany an-tendrombohitra masina fa mendrika an'Andriamanitra ny fiderana tsara lavitra ny mendrika azy fa izy lay mpanjaka tompony fahefana tompony fanjakana izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra 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 Yenui ni filazako azy yenuni filazako azy avany an-danitra tonga dia dia tany mijoro vavolombelo famarina nefa marinana nijaliana amin'ny azo fijaline fa tany amin'ny fiainana tsy hita izay telo andro izay no vitana taona mahay ho an'ny fahafatesane itsagnana no an'ny fasane fa hotako zay efa lasane iakatra ho any an-dany dre akavanan'Andriamany dre vitany famonjena azony ny fandresena velona mandraky izay izy ary mivavaka ho ahy izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra Andriamanitra mahere andria fiadanane izary lay mpanjaka izary lay mpanjaka Andriamanitra mifandresena Andriamanitra mifahendrena Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra izy Jesosy no izy lay mpanjaka ny voninahitra Manoatra noho ny mpandresitsika no Jesosy Kristy satria voasoratra zany dia zao izay no tanteraka mpandresantsika zao lazao aminamanao fa manoatra noho ny mpandresy ianao hoe no Jesosy manoatra noho ny mpandresy ianao lazao ambara aminamanao iza Mama
Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleloia samiary makatoerantsika rehetra sorantsika ny tompony amin'ny fotoam-pivavahana izay tonan'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ity ny filazana zany dia tahaka izao ho antsika rehetra izay mila baiboly satria efa simbasimba amin'ny baibolinao a maro aminareo ny mitady manatona etsy amin'ny standiny mampiely baiboly dia afaka mividy baiboly arak'izay vola eny an-tananao ianao misy karazany baiboly ao faharoa maro amin'ireo olona izay to amintsika ho an'i Jesosy no tsy manana baiboly ary sarotra aminy ny azo baiboly noho ny fari-piainana nefa izy rehefa tonga-pino tonga olon'i Jesosy tonga olon'Andriamanitra mila mampiasa baiboly mila mamaky baiboly satria ao Andriamanitra no miteny amintsika vahoaka an'Andriamanitra dia hoy aho hoe raha manana ny ampy any ianao dia fidiananao baiboly a dia omeo azy ny baiboly fitahiana ho antsika fiangonana izany amen fitahiana ho antsika fiangonana izany fomba anankiray hitehirizantsika azy ho an'i Jesosy ihany koa izany rehefa any andro amin'ny fotoana lasa mety misy mitranga zany dia tsaroany hoe ay moa za fa nazo baiboly avy any madamy ranona tena mba tia izy iny dia fa hanampy azy zay hiverina ao anatin'ny valan'i Jesosy ndray tsy mbola nahazo olona ianao ho an'ny tompo hoe olona tsy manana baiboly no tsy mbola azonao dia nyzao na dia efa avidiana baiboly ankoatra izay anananao dia tehirizonao ao mba omenao
an'le olona tsara zany ry havana tena tsara tena zava-dehibe zany ka ao zany tsika vidy baiboly de misy any koa baiboliny ankizy ao vo avy nijereko tao baibolin'ireo zaza ataoko hoe asa 3 taona 4 taona 5 taona 9 taona le olona manolotsotra baiboly manotsoratra reny mandrovotra zavatra reny a tahaka ny poketra izy ao de mafy be mihitsy le baiboly fa tena jereko hoe tena tia kosaka manefa zaza animba zavatra raha tia ny rovotra ka fa azo no avadibadika afaka tantarainao tantara amin'ny baiboly zanakao zavikelinao fidianao zay ao ihany koa afaka mividy an'izay ianao mananjanaka mbola kely hoe 3 taona 4 taona 5 taona reny anareo a de vidianao andreny ny zanakao na zavikelinao fa tsara izy manana andreny ho an'ny zavikelinao fa lehibe ngambany tsy reny vidinao azy raha vidy anao fa le tena baiboly de fanetanana antsika manaraka indray a de azadino fotoanantsika amin'ny 12 fotoam-panafahana be mihitsy tsy mialantsika raha tsy voatohatra hatramin'ny farany devoly tsy izy mihitsy no anapaka fiainantsika fa tsika no manapaka azy de amin'ny roa ihany koa fotoan-dehibe manokana eto zay anasanantsika mba tena ho tonga hamonjy zany fotoana zany alleloia alleloia omena voninahitra moa ny tompoandriamanitra de ho anareo mpidera moa zany a tonga eto a samy mifampilaza fa vorokelytsika raha riva amin'ny 4 rehefa vita fotoam-pivavana tolakandro iny a vorokely vetivetsika tsy lava be fa misy zavatra kely donitsika mikasy any amin'ilay fitsangatsanganana na sorti anankiray a ho ataotsika amin'ny farany herinandro ho aviny zay zany tompoko no filazana apetraka amintsika rehetra ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy andeo tsika marana fotoana amin'ny alalan'ny fiderana zay arantsika vavaka zany amin'izao fotoana zao deo tsika tsangana anao hira anankiray isika hira zay etsika mame voninahitra Andriamanitra hira tena mihetsiketsika tena efaliana mihoatra nolay efa natao teo a ka mangataka andreto mpitarika reto a androso ho amin'izany vavaka tsika orinan'izay paresatsy pare paresatsy pare izy izy mbola ivonina hitsinjaka ho an' Jesosy ny fitsinjahanao an' Jesosy de zao mampidina ny fitahiana ihany koa efa voasoratra zany de tsinjakatsika androany a fitsinjahanao an' Jesosy akoa de midika fa ianao ny tompo fandresena ianao ny tompo fandresena isika ny tompo fandresena urakoraka ho an' Jesosy urakoraka mandravamanga Vidrinja afedana na wani ula ekabunta Jesosy nae maere Luluwangi nae atakuluwa Kuna jona jemanjana mga vidrinja afedana na wani ula ekabunta Jesosy nae maere Luluwangi nae atakuluwa Saye, salja no simiuga no saye, salja no era puera sangue, aja manicha, tantanga nae. Una jona de manchana na vigita, afetana na wani ula yeti apunta, Jesosy nae maere, luluami nae atabulua. Jesosy nae maere Uluwami nae atapulua Jesosy nae maere Uluwami nae atapulua
Zao, ataova mamitsy izy a. Enazy ao mampahory azy. milona fa tsika vavaka famaranana dia te hivavaka manokana ho anareo tonga eto aho ianao tsara sambany ianao tonga eto na mety hoe fandroany androany na fantelony androany ianao tena tapa-kevitra amin'ny fonao rehetra fa an'olo tena ho an'i Jesosy tena hanompo azy ianao ajanonao ny fahotanao hatramin'izay ny fiainana ratsinao hatramin'izay fa tena hanompo an'i Jesosy ianao tena no tena ho an'i Jesosy hivavaka ho anareo izay voakasika izany aho izy aminareo tokoa samba tonga eto na fandroany na fantelo na androany no tapa-kevitra ho an'i Jesosy mba tsy hagantak'izao ny tananao afaka mivavaka hoe maromaro ianao tonga eto angatako ianareo mandrosoa ty anoloana afaka mivavaka ho anareo mandrosoa tompoko ety anoloana andiny ny voalohany ihany no hiarantsika manao ely zay no ny alako mandrosoa ety anoloana eto amin'ny teva eto arabaina ianareo fa tonga soa ao amin'i Jesosy tonga soa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aoka fantatrareo fa vonina ny andranareo ny tompo fatany fahotanareo sy ny faratsinareo hatramin'izay fatany tsy misy miafina amin'izany fa izy vonina amela ny eloka vitanareo vonina anakosika ny fahotanareo rehetra ary anangana anareo olona ho zanany apetrao eo amin'ny fonareo ny tananareo fa hivavakantsika raha eo mitsangana eto anoloana retolony izay tapa-kevitra fa
anotena ho anao Andriamanitra. Andray an Jesosy, ampitoetra an Jesosy ho ao anatiny. Tompo, raisinao izy ireo ka velanao eloka, sasanao amin'ny rano Jesosy, atsanganao ho isan'ny olonao, atsanganao ho isan'ny zanakao, ho raisinao andraikitra avokoa ny momba azy rehetra, ary terizinao anompanao hatramin'ny farany reto olony reto. Ka dia misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo, tsara ianao, ary rehefa afaka ny rano Jesosy hiaro ny reto olon reto, tsy misy mihemitra reto olon reto na dia anankiray azy, hatramin'ny farany ho anao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka dia mareta hatramin'ny farany ianareo. Manatona an'ireny olona izay mitaona anareo reny a, dia rehefa mirava ny fotoana dia misy fivoriana par groupe eny a, dia any anareo no mamonjy fiarahana maneho hoe efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, dia miaraka amin'ireo mivaoka an'Andriamanitra namana. Na raha ohatra ka tsisy olona tonanao fa na imponinao samyreny toka teto, dia manatona fotsiny amin'ireny toeran'ireny, nanjarantsika fiangonana no mandray amin'ireo olon'ireo arak'izay hitanareo fa tokony ho raisina. Zay zany tompoko, fa dia amarana fotoantsika dia maka toeran'izany ianareo tompoko. Ivavakitsika tompoko, Rainay malala, Rainay izay ny an-danitra, vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity, ka dia omena voninahitra ianao. Mino aho fa raisinao an-tanana ny olonao, ianao no alavorary ny alehany ary anambona ny diany, ianao no omba azy reto koa na amin'ny andro na amin'ny alina. Asianao marimarina fefa natsakanao olonao zao fiangonan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia miravintsika tompoko, dia tonga dia ampidiro ny avoavelana zany